Fatarina ireo mpampalala vaovao androany tolakandro teny Antsakaviro ny fehezan-dalàna min'fe ireo fiarakaretsaka na ny taxiville. Anisan'ireo fitaovana sy kojakoja hiara-ny fisavana ny antota taratasy momba ny taxiville, ny jiro, ny fitoeran-dasantsy na ny réservoir, ny frein à main, ny capitonage, ny kodiarana, ny boîte à pharmacie, ny fitaratra sao misy vaky. Tsy azo andraferana koa ny tsy fananana fitaovana famonoana afo na ny extincteur ao anaty fiarakaretsaka. Nambara ny tompon'andraikitra avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra fa ampidirina forery avy hatrany ireo tsy mahafeno fepetra. Mandrapavita ny fanarenana na ny fanondroana ny simba na fahainoana ny banga ankoatra ny lamandy. Efa natomboka ny fanosana ireo taxi ara-dalàna eny Antsakaviro, centre de contre-visite. Mahatratra 500 no voaisa hatreto ary manentana hatrany ireo tsy mbola nanavao izany fanoratana anarana izany ny tompon'andraikitra. Atomboka amin'ny herinandro ambony kosa ny fanosana ny taxi be eto an-drenivohitra ihany, fanohizana ny fandaminana ny fifamoivoizana an-tanàn-dehibe.